Manantitra ny araba mba ampirarin-tsoa anareo tompokilasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao ny fahitalavitra MBS. Niavaka ny fotoana androany Tetsy Belair satria nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 amin'ny boriboritany fahatelo. Tonga namevonahitra zany fotoana miavaka izany ny faloha panorina ny Tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nambara tamin'izany fa miavaka ireto kandida ireto ahitana an'Andriamatoa Feno mitarika ny loalisitra raha ny Bodo Pire satria izy ireo dia manana ny fahalalana ndeha rahantsika ny tsara fantatra momba an'izay teo amin'ny fanadihadiny Edena Elia sary ny Erzo Rajaonarivony. Rodibeny mpanangana fa tsy mpandrava ity fifidianana solombavambahoaka ity ho any antoko team manokana. Nosafidina hitondra ny fanevany antoko tiako i Madagasikara ireo kandida miray foto-kevitra amin'ny antoko dia ny amin'ny fampandrosoana sy ny fananganana firenena vanona. Iray amin'izany kandida izany ary isan'ny atokisan'ny filompanorona ny antoko ny kandida Feno Ralambomanana, kandida solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo. Mahafinaritra indrindra dia le hafanapon'ny olona sy le fahazotony ary indrindra le fahasahin'ny joro. Mahatsiaro sy mahatsapa izy ireo fa tena ao anatin'ny fotoana izay tokony hanahoana sy fandraisana andraikitra. Mila tena mirahina tsara tsika. Zay mahatonga le hoe rodiben'ny mpanangana fa tsy mpandrava. Dia isika izany zao amin'izao fotoana izao mametraka ny eto amin'ny 3e arrondissement izay hitako toa fa tena mety ny azy. Na amin'ny lisiko moa eto amin'ilay toerana le misy an'ilay QG isika tsy mahagaga. Ato zany misy an'ny nga Feno ny anarany. Feno. Dia Feno zany sady malala tsara ny poniny eto izy. Mahafantatra tsara ny velany ihany koa. Mivezivezy eo izy miasa. Manatanteraka tsara mihitsy ny amin'ny lafiny fampandrosoana sy mampita izay zava-misy any velany ihany mba makaty Madagasikara. Dia ahoana ny tokony hanarahantsika hoe sy hananantsika izany hoe député na solombavambahoaka tena matianina zany na professionnel. Eo zao Bodo koa. Ato amin'ny akaiko ato Bodo tsy izay tsy malala fa raha mbola misy akoa dia eo foana Bodo. Bodo izay tena fantatra hoe ao anatiny mihitsy ilay hanangana firenena vanona. Tapa-kevitra izy fa tena hiditra sy handray andraikitra ampandrosa Madagasikara sy amonjy Madagasikara. Tena tiany Madagasikara. Ary rehefa tia Madagasikara tia vahoaka. Reo ny tena kandida apetraka ofisialement atolotry team K25. Reo zany ny kandida izay mitondra mifanevan'ny Tiako Madagasikara. Amerina indray miasiny zany atao hoe solombavambahoaka zany na député à Madagasikara zany izy ireo. Anao araka izay azonao atao izy ireo. Anaraka tsara izay toromarika izay fiarahamienta zay. Ny foto-kevitra sy ny teti-asa iraisana amin'ny filompanorona ny antoko hatrany no arahiny ireto kandida ireto. Tsy mivoana amin'ny fampandrosoana indrindra fa ny fijerena ny sosialim-bahoaka. Manifesto no mirakitra izay zavatra rehetra heverina fa projet de société tarihiny Andriamatoa filoham-pirenena Teoloha Marc Ravalomanana ary mazava ho azy fa ny targetrany dia hoe ho an'ny vahoaka aloha. Dia ao zany ny ara sosialy, ny sécurité, ny vehivavy omena asiny, ny tanora indrindrindrindra ary Andriamatoa Feno Ralambomanana dia anisan'ny mpandraharaha ary miara-miasa be dia be amin'ny tanora, manainga an'ireo tanora, manosika an'ireo tanora tsy voandroany zany fa efa tamin'ny fotoana niasany hatramin'izay satria manana fondation Andriamatoa Feno Ralambomanana dia ny tanora ny tena mahazo vahana ao anatin'izay, ny vehivavy sy ny ankizy. Izay atsasa-manila ao anatin'ny fiarahamonina. Androany no natolotra sy ny sitraka tsodrano avy amin'ny filompanorona ny antoko team Andriamatoa Marc Ravalomanana, ny kandida solombavambahoaka mitondra ny laharana voalohany ao amin'ny boriboritany fahatelo Andriamatoa Feno Ralambomanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho an'ny distrika na Tsimondrano kosa dia manana kandida solombavambahoaka ihany koa ny team K25 ao amin'izay distrikany Tsimondrano izay tarihan'ny Alain Ratsimbazafy izay aloha lisitra. Tamin'ity androany ity izy ireo dia teny andranona ohatra ary niona tamin'ny mponina teny amin'izany toerana izany. Anisan'ny noresahana ny amin'ny hoe mahalalana
izay mikatsaka indrindra ny tombontsoam-bahoaka no atao zany any amin'izany hoe ateny mera-pirenena izany ka ao anatin'izay vahoaka tenenin'izay ny vahoaka n'Antsimondrano. Germain no Menjanahary no mitondra ny vaovao amintsika teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Nandritra ny fiaonana teo amin'ny kandida sy ny mponina teny Andranona ohatra no nanamafisany kandida izay atolotry ny team Maka 25 ao Atsimondrano Andriamatoa Alain Ratsimbazafy fa mila amboarina sy tokony hisy ny lalàna izay mamaritra manokana ny fifandraisana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna. Efa ben'ny tanàna ny tenako izy ary hita fa tsy ampy ny fisian'izay fifandraisana izay eo amin'ny rotonda izay isan'ny fototra ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Ankoatry ny sosialim-bahoaka izay isan'ny laharam-pahamehana dia fantatra ihany koa fa tanjona ny famerenana ny fandriam-pahalemana ho an'ny distrikany Atsimondrano. Nahatsapa tokoa ny tenako tao anatin'izay fotoana ny tantanana ny commune izay nandritran'izay 12 taona izay fa misy ny azo atao hoe fahabangana eo amin'izay fifandraisany solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna izay. Kanefa dia azo atao tsara ny mifanometanana amin'ny fampandrosoana ny tanàna satria fantatsika tsara fa andraikitry ny solombavam-bahoaka no mitondra ny tenin'ny vahoaka eo anivon'ny mpanatanteraka teny gouvernement zany ka raha mahay mifanometanana ny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna dia ireo ataontsika hoe filana ifotony dia avadika ho fiara-miasa amin'ireo mpanatanteraka dia ny gouvernement izany. Nambara ny favonina tanteraka ny tena niatrika ny fifidianana ho solombavam-bahoaka ny 7 ny volana Mey izao. Efa misy rahateo ny paikady izay napetraka toy ny fametrahana sy ny famerenana amin'ny heriny indray ny fokotim izay isan'ny fototra voalohany. Tanjona ny anao podro ho an'ny team Maka 25 ao amin'ny distrikany Atsimondrano. Fa ho an'ny teny amin'ny distrikana Ambohidratrimo kosa dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa zany ireo kandida solombavam-bahoaka izay natolotry ny team Maka 25 ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo ka teny Ivato no nanantanterahana ny lanonana androany. Nandray anjara betsaka tamin'ity hetsika ity ny tanora team teny Antoerana ary dia toy izao ny tsara ho fantatra momba n'izay hetsika izay teo amin'ny rindran-tsarin'ny Rivo Rajonarivony. Niavaka tokoa ny fotoana androany teny Akadindravola Ivato satria natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny kandida solombavam-bahoaka atolotry ny team Maka 25 eny Ambohidratrimo. Ny nikarakara izany hetsika izany ny tanora team avy eo Ambohidratrimo mazava loatra fa teo ihany koa niara-nisa taminy ny aveny Mahitsy Talatamaty ary Ivato. Nisongadina ny fahavonona ny tanora team amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena satria dia mandray andraikitra ary manaraka antsakany sy andavany ny rafitra izay apetraky ny antoko tiako Madagasikara. Miavaka ny kandida Mamy Rabenirina satria mahafantatra tsara ny antsoina hoe andraikitra ny solombavam-bahoaka ary manana traikefa rahateo amin'ny resaka lalàna. Resantsika foana tatoato inona ny anisan'ny tsy nampandeha raha politika teto Madagasikara dia tsy fisian'ny mahamatianina ny fanaovana politika. Hanika zay teanao politika dia mirotsaka hovidiana izay mahita mpamatsy vola dia mirotsaka hovidiana fa ilay fototra na ilay foto-kevitra ara-politika hijoroana tsy misy akory. Ka anisan'ny mampiavaka ny kandida ny team ny hoe kandida mivoaka avy amin'ny antoko lehibe indrindra eto Madagasikara. Sahana ny teny fa antoko lehibe indrindra eto Madagasikara ny team. Fa ho an'ny mpikatroka kosa dia zava-dehibe ny toy izao ary tena manana ny lanjany tokoa izany antsoina hoe fifidianana solombavam-bahoaka izany. Team Mahitsy dia matanjaka na ara-potikevitra na arakasa zay hita hatramin'izay. Izany team eto Mahitsy dia efa manana herijika matanjaka ary manana koa nefa ny olona izay mety mafeno ny fepetra. Ho an'ny ao amin'ny boriboritany voalohany indray dia manana ny kandida ihany koa ny team Maka 25 kandida solombavam-bahoaka mazava loatra ary tamin'ity androany ity dia teny amin'ny faritry 17 hektara izy ireo tafa mivantana tamin'ny olona iteny ary indrindra ny tanora team eny amin'ny 17 hektara. Zava-dehibe ny fampitiniana sy ny firesahana dieny meloha ny antrehana ny fampielezakevitra atratrarana ny tanjona. Germain no Menjanahary no mitondra vaovao amintsika teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Nanatanteraka fiaonana tetsy amin'ny 17 hektara ny mpikambana sy mpikatroka tanora tiako Madagasikara ho an'ny boriboritany voalohany androany.
fiaonana izay tafiditra tanteraka ao anatiny ny fanomanana ny fifidianana osolom-bavambahoaka ny fafito amby roapolo ny volana Mey izao. Teny antoerana raha teo ny prailista amin'ny kandida niatrika izany. Ankoatra ny fampivondronana ireo tanora ny boriboritany voalohany dia misy ihany koa ny fanomezana toromarika sy ny fifampizarana izany ho an'ny samby kambana. Tsy miova ny tarigetra dia ny ampandany ny kandida izay atolotry ny team Maka 25 ao amin'ny boriboritany voalohany izay tarihin'ny Maître Antra Razafimanantsoa. Nambaran'ny filohan'ny tanora tiako i Madagasikara eto Analamanga fa tsy mitsahatra ny fampiofanana ireo tanora tiako i Madagasikara ireo fa mitohy hatrany tahaka ny efa natomboka. Ny zavatra atao eto moa zany araka ny tenen'ny président ny jeune team premier arrondissement dia fampifondronana ireo tanora zany eto anivon'ny boriboritany voalohany ao anatin'ny 470 fokotany izay hita zany moa fa araka ny teny baikon'ny président Ravalomanana dia omena sehatra manokana ny tanora ary ao anatin'izay fampifondronana zay zany amin'izao izay hitantsika izao zany moa zany dia ny 470 fokotany dia misy olo teny eto avokoa. Ny antony moa zany dia raha antsika malala fa hiatrika ny fifidianana député antsika zany dia fanolorana koa an'ireo tanora ireo ny kandida izay tohanan'ny tiako Madagasikara izay tarihany Maître Antra zany no lohalista zany ao anatin'izay. Nanamafy moa ny filohan'ny tanora tiako i Madagasikara ao amin'ny boriboritany voalohany fa imasona ny fiaraha-miasa sy ny fampandaniana ny kandida. Efa misy ny paikady matotra napetraka mba isiny ny fandresena ho an'ireo lisitra ireo. Voalohany zany dia misaotra tafatsangana somatsara ny jeune team eto amin'ny boriboritany voalohany. Ny fanomanana aloha dia efa manomboka izay manomana isam-pokotany manangana ny bilaon'ny jeune team isaky ny fokotany 44 izahay dia efa manentana ny ankizy izahay mifidy anolozany izay candidat tohanan'ny Folomarika Ravalomanana dia izy zany ny tohananay izay atolotry Folomarika Ravalomanana zany ny tohanan'ireo tanora jeune team eto amin'ny boriboritany voalohany. Etsy ankilany dia fantatra fa vonina tanteraka amin'ny fiatrena ny fifidianana osolom-bavambahoaka ny tanora tiako i Madagasikara ao amin'ny boriboritany voalohany. Miainga amin'ny fiaraha-miasa amin'ny kandida ny fampandaniana izay mila firaisan-kinan'ny rehetra raha ny nambaran'izy ireo. Miantso ny tanora namana ihany koa ny mpikambana mba hiaraka isalahy ka mba ho tonga miaraka ny fanombohana hoy izy ireo. Fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika amin'ny eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo dia manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy amin'ny fampandrosoana ny tanàna ary ao anatin'izany ny fampanarahana ny lalàna mba azahoana vokatra tsara sy ny firindrana eto amin'ity renivohitry Madagasikara ity. Anankiray amin'izany ny resaka fifamoivoizana ary dia na iza mampiasa ny lalana dia tokony hanaja ny lalàna. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fitazomana sarety nisa telo satria dia maro tokoa ny sarety amin'izao fotoana izao mila manaraka ny lalàna izy ireny ary dia toy izao indrindra ny tati-baovao hoentin'ny Germain nomenjanahary momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Manu Randriamalala. Voarara ny lalàn'ny fifamoivoizana an-tanan-dehibe toy ny tanàna Antananarivo ny fivezivezen'ny sarety mitondra entana ao anatin'ny fifamoivoizan'ny fiara-betsaka na ny antsoina hoe heure de pointe. Misy ny fepetra raisin'ny mpitandro filaminana manoloana ireny sarety ireny indrindra fa ireo miteraka fitoanana ny fifamoivoizan'ny fiarakodia. Sarety telo no nahiditra forera etsy Mahamasina ny antoandro teo raha nitondra ranontany izay fantatra fa isany tsy manara-dalàna sy voararana izay lalàna izay. Misy lalàna mametra ny fahazoana izay mivezivezy eto Antananarivo. Zany hoe misy fotoana zany ahafahany mandeha ary misy fotoana tsy ahafahany mandeha. Rehetrarehetra zany tao anatin'ny fotoana izay tsy tokony ahafahany misirkila intsony eto amin'ny tanàna Antananarivo no nandeha zareo. Dia zany nampiatrany lalàna zany samboka azy ary nampiatrana azy eto. Ankoatra ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fivezivezena dia isany hitazomana ireto-sarety ihany koa ny fitondran'izy ireo ranontany izay anaovana fanotorana izay mbola voarara ny lalàna ihany koa. Eto Antananarivo Tanabe Analakely sy any zany tena tsy azo idiran'ny sarety mihitsy. Ka eto zay dia manetana zany zay fa hisambotra zay eto anivon'ny polisy municipale zany dia apiditra an'ireo sarety zay sirkile eto Antananarivo apiditra forera zany
le sarety zany tsy voafetra na mitondra anana io na mitondra briky io matetika moa sarety zao nataon'ny olona transport dia hitantsika efa tena manohana be an'le fifamoivozana mihitsy izy io satria le mpitondra azy tsy mandeha mafy tsy maharaka tsy alina dia amplisin'izay misy fandikan-dalàna hafa ataon'le sarety zany dia fitondrana ranontany iny zany dia fandikan-dalàna hafa mihitsy. Fiaraha-miasa ny sampandrara iray avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny DTMI sy ny mpitandro filaminana izao nazahoam-bokatra izao raha ny fanazavana. Eo amin'ny vaovao ny finoana kosa nosokafana androany ny fanamariana ny 5 taona ny sampana tanora kristianina FJKM ary dia fanompoam-pivavahana lehibe no totsaina tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Ankoatran'ireo tanora kristianina marobe izay aniatrika ity fotoana ity dia teo ihany koa ny fandronan'ireo avy eo amin'ny birao foibe ny FJKM sy ny filohan'ny komity efa nahatanteraka ny andraiky ny tsangambato goavana anamariana an'izany tsingeritaona fa 570 ny sampana tanora kristianina eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany ny fananganana trano lehibe fivoriana eny Ankady efajoro Andoranfotsy. Edena Elia no teny an-toerana hitatitra ny vaovao amintsika. Fa ianao kosa dia mareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao. Timoty 2:7 2:4 tapany A. Io no tena Andriamanitra ampisalorana ny fankalazana ny 570 taona ny STK FJKM izay nosokafana androany teto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Etsika maro no entina namariana ity 570 taona ity raha nambarany filohan'ny komity ny fankalazana. Fandriana moa zany dia atanteraka ny tsangambato lehibe izay atao eny Ankady efajoro ho an'ny sampana tanora kristianina izy io trano fivoriana kianja filalaovana baolina kitra baskety volley ao ihany koa ny mini coliseum izay anaovana ny fiderana sy fankalazana n'Andriamanitra. Ireo zany no atao hoe tsangambato amin'io fankalazana ny 570 taona ny sampana tanora kristianina FJKM io. Ao anatin'ny fanatanterana sy fanatrarana izany tanjona goavana izany nefa dia mila tosika sy fanampiana ireo tanora ireo. Ankoatra ireo mahalala-tanana samihafa dia anampy amin'ny fanorenana ny tsangambato ihany koa ny filohan'ny fankalazana ny 570 taona ny FJKM teo aloha. Ity le tsangambato ity dia tokony toerana anankiray angalantsika hevitra amin'ireo presbyterian church any États-Unis manan-kevitra momba an'izy io izy. Dia aloha ataontsika mihitsy le plan de masse amin'le 2 hectares. Kely ihany aloha le toerana izany 2 hectares zany. Fa dia davintsika hoe ohatra ninona marina tokony atao ao dia isaky ninona tsika dia mijery azy. Dia le tonianareo fandresaka tamiko mbola nanantsosa fa alohan'ny terrassement rehetrarehetra siana ao ataoko le terrassement izy. Rehefa mame zavatra ny tanora dia tena atao tanora discipliné fotsiny tondrana ny tanora. Itsika mpitarika dia tokony discipliné voalohany indrindra aloha. Rehefa discipliné tsika vita 40% taizan'ireo dia manaraka fotsiny izy mora entina kely izy ireo raha itsika mitondra azy. Ary mihina fa itsika makristianina 570 taona zao tanora ianareo dia jereo tsara fantatro ny etaetanareo fa toy ny any amin'ny tanora mandroso rehetra any amin'ny tany mandroso ireny ny tanora maniry manana hope manana faniriana tsara ianareo saingy lisa tsy fidinao anareo no mijanona le toerana no misy ianareo tamin'izao fotoana zao fa maniry kio raha maniry kio tsika raha maniry ato amin'ny FJKM mba misy zanakitsika vao tafita ohatra ny any amin'ny tany mandroso rehetrarehetra vao miaina ankalalahana afaka manao ny safidiny tena zavatra lehibe amin'ny tanora. Raha manana safidiny izy manana maizy azy izay ny joroantsika ka dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Tanora kristianina maro no tonga nanatrika ity fitaopan-kafana androany ity. Nisy ihany koa ny fanolorana ireo komity mpikarakara ny fankalazana ny 570 taona ny STK FJKM androany. Samy nahazo afatra avy amin'ny filohan'ny FJKM avokoa ny rehetra izay tonga teto.
amin'ny fatelon'ny volana novambra izao no ivo ny fankalazana izay tanterahana any Fianaratsoa sady fiaonam-be nasionaly ny sampana tanora kristianina ihany koa io. Vinavinaina ao amin'ny taona 2024 kosa ny famaranana sady anokanana ireo tsangam-bato voalaza teo aloha ireo. Fa lafo hafa mihitsy no atolotranao amin'ity manaraka ity. Matetika ny vehivavy rehefa miditra eo amin'ny sehatry ny tokantrano mitondra ny anarana hoe renim-pianakaviana amananjanaka dia indraindray manadino ny fikarakarana ny tenany. Misy antony maro no mahatonga an'izay, eo aloha ny fahasahiranana izay iarahana efa mahita. Nisy ary ny andiana renim-pianakaviana vitsivitsy izay mifankahita tamin'ny alalany itony tambanjotra serasera itony. Ny fampizaha traikefa izy ireo ary nikarakara hetsika nampitondraina ny anarana hoe Miss Maman 2024. Androany no nampisehoana an'izany ka andeha ho fantaritsika amin'ny alalan'ny vaovao tanteriny Laurette Berton teo amin'ny sariny Erzo Rajaonarivony. Manana ny toerany ny renim-pianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina. Mendrika ny omena satry-boninahitra kiraikiraiky izy ireny satria sarotra ny misahana ny andraikitra mahareny, vady, mpitondra tokantrano, izay ny vehivavy ihany no tena mahatsapa n'izany. Teo fomba fisaina ny manangy efa manatokantrano hatramin'izay ary mbola hita taratra hatramin'izao vaninandro iainantsika ankehitriny izao anefa ny hoe tsy laharam-pahamehana ny fikojakojana ny tena rehefa manambady sy miteraka. Hevitra izay diso tanteraka raha nambarany ireto andiana vehivavy ireto satria misy ilay fomba fiteny mahazatra ihany koa manao hoe ny vady jerijery. Noho izay indrindra no nanosika n'ireto andiana renim-pianakaviana ireto hikarakara izao hetsika izao. Nainga avy amin'ny fifanakaloza-kevitra sy ny fihaonana teny anivon'ny tambazotra tserasera no nisiny ny fifanakalozana ka nitondra amin'izao fifanentanana izao. Mareny anay misy maman karakaraina tsapa zany hoe mila fialamboly ny maman fa tsy dia hoe karakara tokantrano dia ao an-trano dia andeha hiasa fa mba ilaina zany hoe misy fialamboly dia izay tena nanosika anay hoe karakaran'ilay misy maman. Izay groupena maman tao amin'ny Facebook dia tao izay no nandefan'ilay izy dia nisy namaly dia tonga mory zareo dia izay no hoe fiarah milalao zany fa tsy dia misy hoe ina loatra fa hoe zay resy tsy akoraina zay mandresy tsy obiana. Ho fampirisihana ny vehivavy mba hatoky tena sy mba ho fitaratra ho an'ny ankohonany no antony nanaovana izao Miss Maman 2024 izao. Tsy afabela amin'izany fanetsiketsehana ny vehivavy renim-pianakaviana izany ihany koa ny lehilahy. Matetika tokoa manko dia ny asarotam-piary ny lehilahy rehefa ao an-tokantrano no mahatonga ny vehivavy tsy mba hietsiketsika intsony ho hiatrany ireto renim-pianakaviana ireto. Ity nataony sabotsy fahenina ny volana Aprily 2024 ity no andiany voalohany fa eritreretina sahady ny isiany andiany manaraka hoy ny mpikarakara. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana maro-peo ambadika ao niarana nantontosa ity vaovao ity mirary soantsika rehetra samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.